Ny fatelo amby roapolo hatramin'ny faenina amby roapolo ny volana Aogositra taona 2024 avy izao no anatanterahana ny foara ekonomika Boeny Mionjo eto ataptanànan'ny Mahajanga ka eny amin'ny bord de la mer no anaovana izany. Ny mba fampiroboroboana ny toe-karena aty amin'ny faritra Boeny no antony ity hetsika ity. Nandritra ny telo taona no nisiny ity foara ekonomika Boeny Mionjo ity teto ataptanànan'ny Mahajanga. Isindray ny foire économique Boeny Mionjo karakarain'ny faritra Boeny sy ireo mpiara-mombonantoka aminy izay atao ny faha 17 ka hatramin'ny 19 ny volana Aogositra ho avy izao eny amin'ny toerana mahazatra ery amin'ny bord de la mer ampitan'ny chambre de commerce. Ny loahevitra ny safidina moa dia miompana bebe kokoa amin'ny resaka momba ny jony. Zany hoe ny loahevitra dia hoe la pêche et l'aquaculture levier du développement de la région Boeny. Satria hitanay ary tsapanay tokoa fa ny resaka jony dia anisan'ny sanga anankiray eo amin'ny resaka fampandrosoana ny faritra Boeny. Maromaro no point, maromaro ny secteur azo lazaina fa azo trandrahana amin'ny fampandrosoana dia anisan'izany ty resaka momba ny pêche sy ny aquaculture ity. Ary zay no nahatonga anay efa niady hevitra dia nanapaka fa ity indray no atao loahevitra. Amin'ny mahafoara azy moa dia tsy miova ny zavatra hita mandritrin'io, hisy ny conférence débat, hisy ireo trano heva maro samihafa, misy ny ireo vente exposition ary maro zavatra maro samihafa izay eritreretina fa mety ampivoatra bebe koa ny sehatra anankiray sehatra ny jono eto amintsika. Misy mandritran'io ny fampisehoana ireo toe-karena ato amin'ny faritra Boeny ary ny fanambarana ihany koa ny firoboroboan'ny toe-karena eto amintsika. Ny fampivoarana ny tsirairay ny mba anatsarana ny fidiram-bola ao anatin'ny tokantrano tsirairay no anisany antony ity foara lehibe ity.